Anapa-kompontsika ny amin'ny fiadanan'i Kristy. Amen. Dera sy mame voninahitra anao zay tompo, fa mbola nataonao velon'aina ka afaka andrinay ny teninao. Ny teninao ane anova ny fiainanay ka notory ny fivatonay miteneny anao tompo, fa mangetaheta anao ny fananay saotra Jesosy oka aminay rehetra ny fafino ny fananao masina. Amen. Ny anjara mofinainao atsika amin'ity asabotsy 9 febroary 2024 ty dia asan'ny apôstôly toko 13 andiny 2 ka hatramin'ny 7 asan'ny apôstôly toko 13 andiny 2 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary zahay mitory ny filazantsara aminareo dia le teny fikasana nolazaina tamin'ny razana dia nahatanteran'Andriamanitra zany tamin'ny zanatsika raha nanangana an'i Jesosy izy, ary voasoratra eo amin'ny salamo faharoa hoe: zanako ianao, izao no tehekanao androany, ary ny amin'ny nanangana ny azy tamin'ny maty ka tsy iverinao amin'ny loha intsony izy, dia izao ny voalaza: miokanareo ny famindram-po matoky nampanantenenan'i Davida. Fa hoy izy eo amin'ny salamo hafa koa: tsy hamela angay masonao ho tratry ny loha ianao. Fa Davida rehefa nahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra hason'ny olona niara-belona taminy dia nodimandry ka nangonina ho any amin'ny razana izy hahatratry ny loha. Fa zay natsangan'Andriamanitra no tsy mahatratry ny loha. Aroko fantatrareo rahalahy, fa zany lehilahy zany no toriana famelan-keloka aminareo, ary ho aminy no hanamarinana zay rehetra mino ho afaka amin'ny heloka rehetra zay tsy azo namarinina anareo tamin'ny lalàn'i Mosesy. Masolo manamasinanay amin'ny fahamarinana, miteninao amin'ny fahamarinana. Amen. Eto ry havana dia misy zavatsoa zay mila ambara amin'ny olona rehetra sy ho an'izay manatsofina eto miaino sy ho an'ny manam-pofinaina rehetra sy ny nofo rehetra. Inona zany? Izany lehilahy zany no hitoriana famelan-keloka. Izany lehilahy zany no hitoriana famelan-keloka, satria zay rehetra mino dia ho afaka miheloka ahazo fanamarinana. Zay rehetra mino dia ho afaka miheloka ary ahazo fanamarinana. Zany voalaza eo amin'ny 9:30 sy ny 10:30. Koa zava-dehibe tokony ambara sy toriana amin'ny olona rehetra sy izay manatsofina eto miaino zany, satria ny olona dia tsy mitsahatra manisy, ny olona dia tsy mitsahatra manao tsy mety. Aiza no hanamarinana ny olona? Aiza no afaka ny olona amin'izany heloka ataony zany? Jesosy Kristy, ilay efa nomen'Andriamanitra antsika azo famelan-keloka. Ko amin'ity androany ity, ndeha zasy ianao hanambary zany sy tory zany amin'ny olona rehetra mba ahazoan'ny olona famelan-keloka, satria ao amin'ny rery ihany no hanamarinana ny olona, ao amin'ny rery ihany no ahazoana famelan-keloka, satria Jesosy Kristy natolotra no mifoatantsika. Jesosy Kristy natsangako velona fanamarinana ao antsika. Mandraka akekiny ary izy mifona ao antsika amin'ny fonana manakizay. Ko amin'ity androany ity dia oka izasy ianao hanambary zany amin'ny olona rehetra sy manodidina tsika rehetra fa ny ahazoanao famelan-keloka sy hanamarinana anao dia ny finoanan'i Kristy zany mitoriana famelan-keloka ho asy ianao. Ka ndeha zato izy ambarao amin'ny olona rehetra fa Jesosy Kristy no hanamarinana ny olona rehetra, Jesosy Kristy no ahazoana famelan-keloka. Amen. Dia raha sy misaotra anao zay raha eo fa le Jesosy Kristy izy tokony ho avitra no fotanay, ary tsy ho anay ihany fa ho an'izao tontolo izao. Izy le zanak'Andriamanitra zay manaisona amin'ny fotan zao tontolo izao. Ny rano zay lasaka teo Kalvari no ampampadio ny olona rehetra ho afaka sy ny fahamarinana. Ko ampanatona anao zay Jesosy. Akana amin'iza moa zay? Aiza no ahazoanay famelan-keloka? Ianao rery ihany. Aiza no ahazoanay fanamarinana? Aminao rery ihany. Ianao raha teo dia mifonao anay amin'ny fonana manakizay. Okizay atoky ianao, okizay tsy ala aminao, oka ianao Jesosy mitoetra amponay tsirariava sy izay manatsofina eto miaino. Dia sitraka ny ary vavaka hoe: ainay izay nandany, masina ny anaranao, mitonga ny fanjakanao, ataony ny sitraponao ity an-tany tahaka ny an-danitra. Menany ny alina sahazo anay mamelany heloka tahaka namelanay izay minoka taminay, izay mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery amin'ny voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany tompo amintsika ne
zotodrano tononona amin'ny anaray zanakafana masiny zao. Mifalia manakariva ao amin'ny tompo ho izao indray mifalia ao koa fantatry ny olona rehetra ny fandeverana amreo fifambiakaiky ny tompo aza manana inona foka ny fivavahana sy ny fonana mba misaorana mety nareo manambara ny fankataranaareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ary fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra ny fahalalana rehetra hiaro fonareo sy ny hevitrareo amin'ny Kristy Jesosy. Matoky izay niantso anareo sady izany nanefa izany. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rerany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.